Fotoana ny tantara foronina eto amin'ny radio Don Bosco. Tompona andraikitra sy mpanatotosa Hanjary Levo. Ary izay zavatra efa renareo tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay mampianatra ny sasany kosa. Romboay nosoratany Ranarivelo Roel. Fahanginana no nanarak'izay tao milaza fa malaindaina ny anoa ilay nandray fitenenana tsy fidiny. Ifampizarao amin'izao mivady angepita ny tantara. Hoy ny talian'ny Toby. Rehefa mifampitondra toy ny mpinamana ihany nareo, tsy maninona, izany no ilain'izy ireo raha teo satria ioromponenina maharitra eto ireo. Nieritreritra kely izay fomba hitondrany resaka ipita. Nosafony ny saokany sy ny vavany toy ny mamoaka izay tsy tokony ho lazaina raha misy. Nakisako ny seza tsy ampihilana loatra ny fifantohako aminy, tsy ampihilana ihany koa izay hoeniko. Ny azoko lazaina araka ny hainiko tamin'ireo ray aman-dreny taloha dia hoe ny vonoana tsy mivatana loatra izy ireny, ohatra petraka eo amin'ny toerana voany andehanomby na koa hoe avela ho sepitra ao anaty fopotra. Nangorintsina ny fahitana ny endriko ny fararemotra angamba no nampiantona ny fanazavan'ny Pita tao an-tendany. Taty aoriana hoy ny fanohizan-dramatotale tao mankany andingana. Matetika ireny zaza ireny no ilaozan-dreniny eny amin'ny hopitaly na avelany eroa tokoana ambaravarana ka eny no andraisana azy. Any ambanivola apetraka eo am-pototry ny hazo izy ireny na eny amoron-dalana, atao ao anaty harona na baoritra, dia misy mandefa amin'iny lakan-dranony mpangalana iny aza. Dia manjozy anambaran-dramisele filazany eto mananjara hoe raha manana kambana ianao tsy anjaranao fa anjaran'ny hafa. Ny sendotokana tsy mbola nitrotro zazana terako kanefa eniko misy manaingo ka ny amin'ny kiboko any. Anjaran'ny hafa hoy namerina tsy tandrotandroko. Izay va ny vahaolana ho an'ireny zaza ireny? Tsy izay ny vahaolana fototra. Hoy Ramatotale tsy niambahamba. Izay nioripaka tany anatin'ny finoana sy tao anatin'ny rafim-pitondrana amin'ny feno fiarahamonina nandritry ny taonjato iray farafahakeliny, tsy azo ary tsy hay hovaina tanteraka androany. Tsy afaka ampiandrasina ao anatin'ny fotoana tsy voafetra nefa ny fisian'ireny zazakambany ireny. Tsy azo lavina izay voalaza. Injao ao ambadika ao ainoana tomanin-jaza. Ny fampijery izay mirahavavy dia niaraka nitsangana na rahan'izy roa lahy. Tsy tapitra kory ny resaka fa notohizana tamin'ny fitsidihana ny toeram-pitaizahana ireo ny angarany vintana. Fomba fiteny raisina tsy satry manoloana toe-javatra mihoatra ny tena.
ity efitra malalaka ahitana fandriana kely maromaro ity izany no toy ny akanjaza. Tovovavy roa aloha no hita manara-maso ireo kampana. Ny iray manolo ny lamban'ilay zaza eniny tomany teo no izy nandena. Ny fampiarahabany lehibe. Variana amin'ny lalao na mifampisangisangy ireo zaza. Mandeha tsiroro isaky ny fandriana. Mitovitovy ihany ny zavatra hita isaky ny farafara. Zaza mitovy fitafiana. Lamba atao natao tsy fangarika amin'ny akanjo. Karazam-biby namboarina tamin'ny lamba voloina eo amin'ny zorom-pandriana. Lay avy naorina mitatao eo ambony loha. Efa zatra mandray olona ilay tsy mpiarakaraka ilay tovovavy iray manaraka no nanazava taminainy amin'ireo zaza efa mihoatra ny 10 isa. Izy mirahalahy reto ny tombo sy tojo. Enim-bolana izao izy ireo. Matanjaka sy be sangy sahady. Reto mianadahy reto indray ny Daniela sy Daniela. Samy mipetrapetraka 9 volana. Reto mirahavavy reto no Alina sy Adeline. Feno herintaona. Nijanona teo amiko ny fotoana rehefa teo an-tongo-pandriana izy mirahavavy mifanila mandry. Tsy tafahetsika teo am-pantaniana. Maso baribary 4 no nifantoka teny amiko. Adinon'izy mirahavavy tanteraka ny rantsan-tanany mifampiditriditra. Toy ny fanome teny erany eritreritra reto izy ifampanompo maso kely aloha vao ibanjina andray. Niaran-tsika soritra izy ireo saingy variana loatra. Ary rehefa anatratra itsika ny hodinany fampisangindray. Isan'ny mampiavaka azy ireo ny fisian'ny tandrakely eo amin'ny takolany havia eo ambany maso. Kitika teo amin'ny sandroko no nanaitra. Efa lasa lavitra ny olona fa elato ny mbola miresaka amin'ireto zaza retoko. Toy ny zaza efa fantatro izy ireo. Moa nasamborona. Ary toy ny fampiresaka arak'izay voalazany lazay. Lasa eritreritra loatra lahy tamin'ny zavatra eniny sofina androany. Izay tokoa angamba. Taorin'ny fitsidihana dia nentin-dramatotale niverina tao amin'ny Hébrao indray izay telo mianaka hijery boky fitahirizan-tsary. Ipita no nitsaitsaika nanara-dita any ivelany. Maro dia maro ireo boky ireo saingy vitsivitsy sendran'ny tanana no nosokafana. Lasalasa ihany ny fotoana ka tsy vita nasesy ireo sary nipetaka tao. Izay sary nofantenana mba entina mampiseho ny fomba fiasa eto no notsongaina. Tsy maintsy manana sary ireo zazakambana mandalo ato. Rehefa misy manangana izy ireny dia takiana koa ny andefasan'ireo ray aman-dreniny vaovao sary sy fitantarana ny momba azy ireo indroa isan-taona. Fa raha fahakely ny hahafahanay manaraka ny fahavelomany, ny fitombony, ny fiovam-piainany. Eo indrindra no misy voadingana. Oya natsiaro tampoka. Misy fombafomba anarana ve ahafahan'ireo vahiny indrindrindrindra manangana an'ireny zaza ireny ka mitondra azy any velany. Tsy maintsy misy fangatahana fananganany zaza atao miaraka amin'ny taratasy fanamarinana maro. Mandalo eny amin'ny fitsarana ny taratasy rehetra. Antsoina mivantana eny ireo mpanangana. Iarana fanadihadiana sy fanamarinana azona antoka fa hozana ana tokoa ary ho voakarakara ny zaza. Mety ho amam-bolana vao mivoaka ny didim-pitsarana. Izay vao mahazo ny zaza ireo ka afaka mitondra azy any velany. Olom-pirenena avy aiza no manangana zaza aty amintsika? Teratany vahiny maro. Avy any Frantsa, Suisa, Belzika, Azia aza indraindray. Valiny iray miantso fanontaniana iray. Raha saika anoy no nisisika tampoka ny fanontaniany tody. Ny fomba ahoana ny hodinan'ny ity tompy ity madama? Toa tsy ho vitan'izay vao tsy rambon'ny tanana mantsy. Na izao foto-drafitrasa izao na ny fitaovana ampiasaina. Indrindrindrindra ny fiaina ara-tsakafo ireo zazanjato ny nandalo sy mbola miteotra ato. Raha tsy laza ireo mpikarakara miara-miasa aminao. Nefa dia izay vao tsy rambon'ny tanana voalazanao izay ny marina. Hoy ny valiny tsy nampoizina. Izay vao tsy rambony fo angano mifanitsy kokoa, matoa matondra drano erikerika. Misy olon-tsotra, misy vondron'olona efa manangana fikambanana mihitsy azy any velany any. Misy mpanampy eto an-toerana, misy mpanohana any amin'ny firenena hafa. Misy fianakavian'ireo efa nanangan-jaza teto.
misy koa ny tsy nanangan-jaza teto akory fa manao izay mivoatsirambony fony. Mampisaotra an'Andriamanitra hoy ny sento. Vao avy namandrehako hevitra hivantanana eny amin'ny fandraisam-bahiny eny Ambinany izao ny tovovavy iray zanaky ny vazana afo io an'ity dobo ity. Tsy zaza notezaina teto amin'ny toby akory izy io fa manampitiavana fatratra ahafantatra ary ny angaviany ray aman-dreny nampy azy amin'ny fivahiny iny. Alin'ny Bordas no anarany. Ho tonga amin'ny fiaramanidina ao Antananarivo izy amin'ny lakamisy izao. Andalo amin'ny fandraisam-bahiny iray ao Andreny vohatra ao. Efa nomeny hatramin'ny anaran'io toeran'io vao hanainga ao aty Mananjary. Tongava soa ary ny vahiny. Hoy nahatsiaro faly fa tsy adino ety amin'ity sisy toeran'ity reto zaza mangetaheta ray aman-dreny reto. Mbola mitantara ny fizotram-piainan'ny kambana roa amin'ny alalan'ireo sary aman-tsoratra navadibadikay Ramatotale no nisy fanontaniana nanitikitika andray. Tsy nindrasako fotoana tsony. Madama, raha mbola tsy nijoro ty toby iandreketanao ty folo taona mahery tany aloha tany, mo efa nisy ny fananganan-jaza taon'ny teratany malagasy na teratany vahiny? Efa nisy ny fananganana noro. Hoy Ramatotale ny antso atampoka tamin'ny anarako. Misoratra anarana eny amin'ny toby fampiterahana ny olona te hanangan-jaza. Ampiatsona izy rehefa misy ny teraka kambana. Eo amin'ny fanolorana ny zaza tsy maintsy misy ny taratasy fanamarinana fanariany zaza taon'le reny. Voalaza ao fa noho ny anton'ny fomban-drazana ny nanariany zaza. Manamafy izany amin'ny taratasy fanamarinana koa ny mpitsabo na papy-velona tompon'andraikitra. Misoratra amin'ireny ihany ny zaza ao amin'ny kopian'ny sora-pahaterahana fa rehefa tonga ny ivelany vao manao ny fananganan-jaza ara-dalàna misoratra amin'ny ray aman-dreny ilay mpanangan-jaza. Azo ny ataony mampanao izany ho zom-pirenena sosona na ho zom-pirenena honenany ihany. Tsy tsaroana intsony ny avesatry ny fotoana nanelingelenana ny asan'ny toby. Raha tsy ny masoandro ny ilana, tsy ho nahita ny lalana mody zahay. Efa tena tokoana na vao nahatsiaro nanao veloma iretsy zaza efa azo am-posahady, indrindra Ialinina sy Adelinina. Samy namihana ny fanondroko ray avy izy mirahavavy vao velontsika hatramin'ny maso sy ny andriny. Ary izay zavatra efarenareo tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolorin'ny olona mahatoky izay mampianatra ny sasany kosa. Romboay Nosoratany Ranarivelo Roel. Bola itoy